Amin'izany andro izany hoy Jehovah tompony maro, dia ho raisiko ianao. Ry Zerobabela mpanompoko, zanak' Seatiela, hoy Jehovah, ka ataoko toy ny fanombohaka se ianao, fa efa nifidy anao aho, hoy Jehovah tompony maro. Faly dia faly, miramirana ny foamam-panahy. Miarabanao any amin'ny toerana maro isan-karazany misy anao, ary isaorako ianao manaraka izao fandarana izao. Lesontsika androany taridalana manao hoe vato soa sa vato karangana, vato soa sa vato karangana. Ao amin'ny bokin'ny Hagai, mpaminany Hagai, no misy ny andalan-tsoratra voatokana ao amin'ny androany. Hagai 2:7 manao hoe amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompony maro, dia ho raisiko ianao ry Zerobabela mpanompoko, zanaky Sealtiela, hoy Jehovah, ka ataoko toy ny fanombohan-kase ianao, fa efa nifidy anao aho, hoy Jehovah tompony maro. Afatra ho an'i Zerobabela, avy any amin'ny toerana maro isan-karazany, feny fahotana, feny loto. Ahitsika tsara ny tantaran'i Zerobabela ao amin'ny sokatra masina. Zerobabela, toeran'ny fanompo-tsampy, toeran'ny faharatsiana, kanefa manome toky Andriamanitra, alaiko ianao avy any amin'ny toerana misy anao, dia amboariko tsara ianao, dia ho tonga vatosoa sarobidy. Ry namako malala, rahalahiko, anabaviko, vatosoa sarobidin'ny Kristy ianao, saingy noho ny fahotana dia mbola marokoroko ny fahotana ianao, izaho. Mbola voapetipety ny fahotana ny fiainantsika. Fa Kristy kosa manome teny fikasana, fampanantenana, fa ho alainy avy any amin'ny toerana misy antsika isika, dia ho amboariny Kristy, ho ampalesiny tsara, mba ho tonga vatosoa sarobidy, azo arantiranty eny amin'ny fitaratra, anjelanjelatra amin'ny manodidina. Izao no lazain'i Kristy amintsika olombelona. Ianao, novidiako ianao, mbola vato tsy voapaika ianao ankehitriny. Inona moa zany? Mbola vato tsy taie, ozy ny mpanao vato. Ireo mpanao vato zany dia mahalala an'le fomba fiteny hoe taihena aloha le vato. Mbola vato tsy voapaika ianao, saingy raha mipetraka eo am-pelantanako dia alamiko ary hanome voninahitra ny anarako ny fahazavana izay hamira-piratanao. Tsy misy olona handrombaka anao intsony eo am-pelantanako. Ataoko harenako manokana ianao amin'ny andro hanomezanay ny satroboninahitra, dia ho vatosoa sarobidy eo amin'ny satroboninahitry ny firavoravoako ianao. Ianao, izaho, raha eo am-pelantanan'i Kristy, amboarin'i Kristy ho volamena sarobidy, ho vatosoa sarobidy, ho perla sarobidy. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompony maro, dia ho raisiko ianao, ataoko fanombohan-kase eo an-tanako, efa nifidy ianao, hoy Jehovah tompony maro. Isaorana ane Andriamanitra mpamonjy antsika, fa afaka manadio antsika, manaiky ny handamina ny momba antsika, ka ho tonga vatosoa sarobidy. Tsy amela anady iray aza amin'ireo mpiasany, amin'ireo mpanaraka azy izay tsopo Andriamanitra. Tsy amela azy ireo ho irery Andriamanitra, ka hiady rery eo amin'ny fahasarotana sy ny olana izay lalovany eto ambonin'ny tany. Tsy amela an'izy ireo ho resy Andriamanitra, fa hakan'izy ireo ho mpandresy. Vatosoa ianao, satria eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia araka hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo tsara noho ny fitiavanao anay. Misaotra noho ny teny fikasana. Omenao fa raha eo am-pelantananao ny fiainanay, dia amboarinao tsara izay ho tonga vatosoa mamiratra. Tombo tsara ô, tsy miafina aminao, mibaribary ny hatrehanao, fa mandalo ady sarotra ny fiainanay. Mandalo olana matetika, indraindray aza tratra ny fahakiviana sy ny fahadisom-panantenana, ka mitady ho resy. Tompo, miantoraka eo aminao zay Jesosy, raisy eo am-pelantananao ny fiainanay. Amboary izahay noho ny anaranao rery ihany. Jesosy zoko mahalalana no hanonona ny vavaka. Amen.